fanoanana ny vina filoham-pirenena amin'ny fampiakarana ny vokatra sy ny fahatantena ara-tsakafo dia naniraka ny eo an'ivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-dia amin'ny tenany nidina ifotony nijery ny zavatra tena misy mba hafantarana vahaolana tokony ho raisina mba hampitomboana ny vokatra fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Faritra Menabe izay anisan'ny faritra malaza mahavokatra vary betsaka indrindra ka nojerena manokana tantsaha-mahery ny 3 arivo ny sitraka fiofanana momba ny teknika volovary an-tanety ahafahana mampitombo hatramin'ny 20% ny vokabary sy hanatsarana ny fiompiana zanak'akoho tao amin'ny distrika Mahabo sy distrika Miandrivazo. Araka ny toromarika napetraka ny filoham-pirenena dia tsisy ny distrika na commune adiny manerana Madagasikara ka fokontany 10 ao anatin'ny commune Ambanivohitra Isalo distrika Miandrivazo no nahazo zanak'akoho raha fokontany 5 no nahazo masomboly sy fitaovana fihavana vary. Ity fotony tena ahitana zava-misy afantarana ihany koa hoe inona no tokony raisina raha vahaolana mba hahafahana mampitombo ny vokatra fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Raha voalaza indray matoby ny tanàna teo ny hoe misy olana makasika ny fambolena tsaramaso nefa dia fantatsika tsara ato anatin'ny faritra Menabe izany fambolena voamaina izany anisan'ny mampatanjaka ny faritra Menabe. Ka tsy misalasala ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa tonga dia nidina ifotony ary izay mahatonga antsika moa izany ato anatin'ny tanimboly tsaramaso no misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny fidinana ifotony moa tsy izay ihany no atao fa vahaolana ihany koa tonga dia nentina. Ny fitaravam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana izany dia former ny ministera central ny ekipa rehetrarehetra ao mba ho spécialisé amin'ny zavatra izay misy amin'ny faritra izay iadidina. Izay ny fanapakevitra voalohany izay niraisin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny voalohan'ny volana teo taty amin'ny faritra Menabe ny diaben'ny famokarana izay hetsika iray nataon'ny mezan-danja ny fampiofanana sy fampiarana ireo haitaom-pambolena sy fiompiana amin'ny fanovana sy fampivoarana ny fomba famokarana eto Madagasikara. Anjaran'ny distrika Mahabo indray ny sitraka foto-drafitrasa maharitra amin'ny rano fidiovana sy fanadiovana fokontany 3 Soanafindra Atsondroka sy Andranivorobe ao anatin'ny commune Ambanivohitra Ankilivalo sy Befotaka no nametrahana foto-drafitrasa rano fisotro madio, nametrahana fitaovam-pidiovana ihany koa ny anivon'ny sekoly. Anton'izao ny fijerevana ny mahaolona izay imasoan'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana tanterahany fitalevam-paritra sy ireo mpiara-mombonantoka. Foto-drafitrasa zao dia niarahana tamin'ny UNICEF izay no tanterahiny entreprise des ADS ary nanaramaso tety fotony ny Miti Consulting bureau d'études zany. Ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ihany koa dia nanatanteraka ny asa amin'ny fanarahana ny kalitao izao foto-drafitrasa izao ary natolotra androany ity foto-drafitrasa ity hisitsahany vahoaka maromaro mahery ny 3 arivo ny vahoaka hisitsaka n'ity foto-drafitrasa ity ato anatin'ny tanàna anankitelo. Izany hoe tombony lehibe ho an'ny vahoaka ny fisiny reto foto-drafitrasa ireto mba hialana amin'ilay mampiasa rano tsy ara-dalàna, rano tsy madio ka izay angamba no hafatsy avy aty aminay ho an'ny vahoaka eto amin'ity tanàna ity dia tandrovy mandrakariva ny foto-drafitrasa izay atolotra antsika ary aoka ho sarotiny indrindraindrindra. Natolotra vonjamaika ireo mpisitraka araka izany ireto foto-drafitrasa ireto. Samy misitraka foto-drafitrasa amin'ny rano fidiovana sy fanadiovana avokoa moa ny distrika ato amin'ny faritra. Anjaran'ny CEG nosondra filondray no misitraka W miisa 530 ny talata 12 Aogositra 2022 teo. Angadina nanana sy viana ahitana izany ny solombavam-bahoaka Andry Jean Patrick voafity teto Ambatonazaka. W 10 avy amin'ny teti-bola 2022 avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny W 20. Zava-dehibe eo anivony fanabeazana izao fanomezana izao hoy ny ireo tangalamena sy ny ray aman-dren'ny mpianatra tonga marobe tao.
no amafisiny solomavim-bahoaka Andry Jean Patrick fa tokony kojakojaina ity fitaovana ity ary tsy hijanona treo fa hitoy ny fanampiana taony sy ny fitonam-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao izay tariny ny Flo Andry Rajoelina. Nahazo ny anjarany ihany koa ny juge Lafy ny alakamisy 14 aogositra teo. Tsy afaka ny androso isika raha tsy karakaraina tahaka izao ny fampianarana hoy ny solombavam-bahoaka Andry Jean Patrick nisafidy ny fandorana WO1 ny juge izay mandray fanadinam-panjakana ka tamin'ny alalan'ny teti-bola sia 2022 ihany koa no nanolorana izany. Feno ny fepetra ka hitady vahaolana ny ametrahana lycée eto amin'ny commune Ilafy. Vonona ihany koa izy ny hitondra ny etaeta ny vahoaka makany amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny avy. Nampirisika hatrany ireo ray aman-dreny mba tsy hanao ambanin-javatra ny fampianarana ny ankizy. Ankoatr'izay dia zava-dehibe izao nandraisan'ny Flo Andry Rajoelina ny fitantanana ny vondrona Sadek izao koa ny arahaba sy ny rarisoa ho an'ny Flo ny solombavam-bahoaka Anambatona Zaka Andry Jean Patrick. Nanontrona ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny ampahany voalohany ny lalambe migodana ihany koa ny tena ny androany. Fahavoazana lehibe no miatra amin'ireo faritra iva eto Ambatona Zaka isaky ny fotoana ny rotsakorana. Antonany maro no tsy nisy fikaronana sy fisavana ny ankamaroany ireo tatatra sy lakan-drano eto an-tampon-tanàna koa mahatonga izany fahavoazana izany. Hiatrehana ny fahavaratra miroso kelikely amin'ny fanavdiovana ireo lakan-drano ny commune. Ratsika malala fa anisany tena olana goavana izay manangona rano sy amin'ny fotoam-pahavaratra ty fitoerana eto amin'ny Vastate. Dia nanaovana azy zany androany any curé-ny izy io napoaka mihitsy ilay dalina. Dia zava-misy moa araky ny tantara ny resahan'olona te dia hoe tamin'ny taona 1770 no farany nanaovana curage nio dalina ato ambany aty io dia nataontsika izay androany. Ny araky nefa ny zavatra nyresahana efa nanomboka tany miray volana tatsika ny hoe andao hijery ndaotsika mahany olona ny resaka tondradrano eto Ambatona Zaka satria ny resaka lalan-drano lakan-drano tena maro tsentsina mahatonga an'io tondradrano io ka manoloana an'izay dia manohy amin'izay asa izay izay atao anaty commune urbaine. Aina ho an'ny fambolena atao amin'ny distrika Anamparafaravolana ny fisian'ny tohadrano Sahamaloto. Velarantany amin'ny hektarany maro no vatsiany izany tohadrano izany rano rehefa tonga ny fotoam-pambolena. Loza mitatao ho an'ny fambolena hoy ny solombavam-bahoaka Anamparafaravolana ny fahanteran'ny fotodrafitrasa eo ihany koa ny fahatotoran'ny barazy ka mampieno ny rano azo tehirizina. No amafisiny tokony hijerena ireo fotodrafitrasa fambolena rehetra ty aloatra mba ahafahany ireo tantsaha miatrika ny taom-pambolena ho avy ary miantso ny vahoaka ihany koa mba hikajy ny tontolo iainana. Ny antony tsara ny vokatra dia voalohany indrindra dia ny rano. Zay mahatonga anay manao antsoava fijerenan'ireo fotodrafitrasa fanatsarana ny resaka rano barrage mazava ho azy sy ny canal. Ary olana gedabe koa zao ny fahatotofan'ny barragentsika be loatra ny atsanga ao anatiny ao, miazakazaka be ny fahatotofan'ny atsanga, tsy moramora nefa vao mahatsangana barrage anankiray tsika. Raha fantatritsika barrage Sahamaloto dia 90 taona lasa zay nananganana an'io tsy navita ohatra ny tsontsika. Io ny anisan'ny barrage ngeza indrindra aty amin'ny raha aty Madagasikara io ngamba ny anisan'ny barrage manondraka tany betsaka indrindra dia tokony arovantsika reny fotodrafitrasa izay efa vita reny manao antsoava fitondram-panjakana tokony hiampy satria efa mitombo velaran-tany izay nampiasain'ny vahoaka tokony hiampy ny fotodrafitrasa toy ireo ahafahantsika manatsara ny vokatra indrindrandrindra miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Mamerina foana izahay araky nefa afatra napitako amin'ny vahoaka isan'andro asadorana ny ala. Mila arovantsika reny sisiny barragentsika reny satria reny miantoka ny rano sy ny amandona manodidina ny barrage io ahafahantsika manondraka ny barrage. Saika ny atahany ireo mponina ireo mpitondra taxi bisikileta teto Ambohimandroso Amparavaravola taoriany ilay tranga fakana mpitaka zazavavy kely 5 taona teto an-toerana izay efa hita soamantsara ny herinandro teo ihany. Nambarany fa olon'ny fiarahamonina izy ireo ary mpitondra taxi bisikileta avy any Ambohiboatavo no voaroroy fa tsy avy ao Ambohimandroso. Naneo ny alahelo tamin'ny ben'ny tanàna izy ireo ary nanao antsoava mba hiverena ny fampitokisana ny ben'ny tanàna n'Ambohimandroso. Somary nazo tsiny ireo misy
misehatra amin'ny asa taxi bisikileta no intranga iny ka tianay mpitondra no manambara eto amintsika zany fa madio taxi bisikileta eto amin'ny commune Ambohimandroso ary manao ny asa ny ara-dalàna izy ireo satria efa mipetraka tsara ny fifampitokisana eo amin'ny taxi bisikileta sy ny atao hoe mpiara-miasa amin'izy ireo mba hialana amin'ny fahasimbanan'ny tontolon'ny taxi bisikileta zany no antony anaovana izao fanambarana izao. Fanentanana ro atsika rehetra eto amin'ny commune Ambohimandroso zany mba tsy hitrangany zavatra rehetrarena dia aoka ho malina ihany na dia zany azy ho malina na dia mipetraka amin'ny fifampitokisana dia tiana mila ny mailo fa tsy kely lalana ny ratsy. Tafajoro ny sabotsy 10 aogositra 2024 teo ato amin'ny faritany Toliara ny fiombonambe ny mpanao sira ivondrona ny ireo mpamokatra sira avy eo amin'ny faritra Menabe sy ato amin'ny faritra Tsimandrefana. Maro lafy ny olana sidray ny asa famokarana sira ka natonga izao dindinika ny raha ny reto mpamokatra sira izay natao teto Toliara ambonivohitra. Niatrika izany raha teo ny avy any amin'ny faritra Menabe isan'ny olana goavana eo amin'ny sehatra famokarana sira ny mahakasika ny fanasiana iode ny sira. Maro ireo zavatra niarahana nandinika teto fa ny tena votoatiny aloha androany dia niresaka momba ny iodation na fanasiana iode ny sira zay miteraka olana goavana ho anay mpanao sira no ny vesatra izany iodation zany eo amin'ny asa zay sahaninay. Dia androany zahay miantso ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonatoka na partenaire technique et financier mba ifampidinika aminay mba iarahana mandinika ny fomba afahana manamora sy manatanteraka zany programme national ny iodation zany. Izahay mpanao sira zay vondrona anatin'ity collectif ty dia manaiky sy manohana tanteraka ny programme national d'iodation zay ataon'ny fitondram-panjakana saingy kosa ilaina ny fiaraha-midinika mba ahafantarana hoe inona avy no zavatra tokony atao iarahana manapaka ho fanatanterahana an'izany. Dia zay antso izay no ataonay androany. Ankoatr'izay moa dia misy zavatra maromaro zay kasainay ho ampidirina ao anatin'ny fitakina na fangatana zay ataonay fa omenay amin'ny fotoana manaraka zany fa ny androany aloha zany dia antso mba isiny ny fifampidinina antatabatra boribory. Nanamafy reto mpamokatra sira fa tsy afaka ny hividy iode na misy ny fanerena azy ireo hampiasa izany. Fanambaranay bakany fa nareo tsy mijanjy nareo ao e. Sa zakanay zao vilivily iode areo zao. Fa ho avy koa nak zao vakivaky barazy. Vaky barazy hay tamy ora iny vaky barazy ferena vaky be koa raiky iny vaky barazy ho avy koa sikilony iny avy koa ty ora dobo koa zahay fomba koa reo hivilananay iode zao. Ka mangataky zahay mangataky aminareo zay fa soit zahay amenareo matériel zahay na amenareo de gratuit voma iodinareo zao. Iode sanandro nefa nareo matity nareo bakany tsy amenareo matériel tsy amenareo iode zao. Machine amea nefa groupe tsy misy. Lafa tianareo hisy iode zay tsy manda hanisy iode io. Fa amenanay matériel zao amenareo anay groupe koa asinareo groupe tsy misy reny fa vonona zay hanao iode io. Ka mangataka aminareo zahay ndreo fanjakana mangataka aminareo zay raha janontsy iode zao jusque hampisy azy gratuit fa tsy mananjala zahay hatramizao réparation mbo tsy vita mbo maro tsy mamokatsy sira eny mbo miady amaraha ty ka mbo asavilereo ty koa zahay azafady tompo azafady fa mbo anatin'ny danger zay zao miasa bassin. Tsy hividy iode araka izany reto mpamokatra sira. Efa ndeha ny fahatelo amin'izao fotoana ny hayady nentim-paharazana doranga izay isan'ny kolotsaina ny vahoaka malagasy tanteraina eto amin'ny fokontany anketraky Toliara ambonivohitra. Efa nandrasan'ireo mpakafy ity hayady nentim-paharazana ity ny isian'ny doranga araka izao amin'ny sary dia betsaka ireo tanora lahy na hatramin'ny vehivavy dia sahy mivoaka hitady mpifanandrina aminy. Raikitra kosa ho an'ireo nahita ny hifanandrina aminy.
Misidra olana nefa ireo mpikarakara nyity haiady nentim-paharazana satria lasa norina ity tany malalaka nalaovana teo aloha ka voatery niova toerana eto. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo mpikarakara mahaverina amin'izy ireo ilay tany malalaka fanaova-doranga teo aloha. Anamiko zao tseriky zahay fa terrain etoy tery ka mangataka anareo fitondram-panjakana hampipolo terrain io lay fa tsy omby anay raha toy. Betsaky ny azo atao tandrahiny raha kolosaina Toliara ao ny Doranga ao ny Ringa tsy misy terrain ry zao izy ka maintenant miangavo re Andriamatofoloha amporio terrain taloha io Andriamatofoloha tery biby terrain injamy amin'olo raha toy olo malala tanany nefa tsy omby tsy ampafiry terrain bevata roa miangavo re tompoko amporio terrain Doranganay Andriamatofoloha. Raha tsy aivina nanomboka tany amin'ny andiany voalohany sy faharoa dia hipoka olona foana ny miala voly manaraka ny lalao doranga isaky ny alahady tolakandro fotoana ny fialan-tsasatra ny fikambanana maro zatovo sy ny plateforme ho an'ny Toliara no manandratra avo ity kolotsaina ny vahoaka malagasy. Ka eto zahay en tant que hoe organisateur zay mpikarakarana nyity lanonana izay atao hoe fanatanjahantena nentim-paharazana tiky dia tsy mitsahatsy mangataky nisy ny première édition nisy ny deuxième édition troisième édition zao nangataka avao zay tamin'ny voalohany sy faharoa ary mbo manamafy amin'izao fahatelo zao mangataky zahay ny mba hahazahoanay sitrahanay zay atao hoe stade culturel mba hahafahanay manatanteraky hahafahan'le mpakafian'ity zay ataoko hoe haiady nentim-paharazana tiky hijery milamina satria misy olo be misy ray aman-dreny zay raha tsika mahita iaby reto tsy ahavita hitsanga anatin'ny 3 heures de temps 4 heures de temps hijery an'le raha dia mamerina hatrany ny amin'ny fitondram-panjakana motoerana na toerana teo aloha io na toerana vaovao zay afahanay hanatanteraka an'izay ataoko hoe haiady nentim-paharazana zay tsy haigny tsy hisaotsy ho an'ireo ray aman-dreny zoky tompon'le toerana zay ataoko hoe provisoire nanatanterahana an'izao andiany fahatelo zao. Miaina tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tato amin'ny faritra Menabe araka ny nambaran'ireo mponina monina manamorona ny lalam-pirenena fahasivy mampitoy ny distrika ny Manja sy Morondava. Nisy fiantsakany ratsy teo amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro anefa izany satria tsy afaka mamokatra izy ireo noho ny tahotra handeha eny an-tsaha na amin'ny atoandro aza noho ny asan-dahalo. Eny ary fa na dia hiantsena irery dia tsy sahin'ireo vehivavy fa tena endahiny dahalo hatramin'ny fitafy anaovan'izy ireo. Amin'izao fotoana nefa dia foana izany noho ny ezaka tao amin'ny tompon'andraikitra ny gendarmerie pirenena ao amin'ny groupement Menabe ka afaka miaina sy mamokatra ankahalalana izy ireo ho ireo mponina ny fanena tamin'ny tenanay eny amin'ny lalam-pirenena fahasivy tsy niala tamin'ny reto mponina ny saotra ny colonel Fanny Valson ho ny mihary Ralayavy. Da tena milamina dafaly aloha fotegna mitondrany faneva zao da tena milamina tsara ngaminay eto da ndre raha alatra da vola ray hesy zanany zao lasaka nagnareny eto da hita sisy ray markari aloha eto ndre da sotry folaky sy mesy hita gnetoa da tena milamina tsara aloha etoa da faly fotegna tegna malema toka magnenako magnapopoagny tadesako zao da hay voavy zao za izy io azambara aminao zay raha zay Taloha tsy nisaky soara ndre andeha kidrano se saky tegna hame dahalo baka malavitra agny mandalo fa izanany zao aloha da ndre da gnanako sia matory etoa pavaky ny gnandro da sisy raha mikitikitiky anazy milamina avao raha aty fa fitondrany fagneva la matory an-tragno satria may taloha nanao hoa raha taloha nilay agnala moranaky anany zao fa mipetraky soa la milamina raha anany zao mandrevo magnetsa amboly tsara amboly balahazo fisora ka panaky tegna malemy de manao sora anazy da manao sora da mangavangava le mifoa roa la ngeta lo milamina amizao de tsy nitondraniko lanely zay la milamina ngeta taloha izy nikorotaka sisy koa mahitany sy nikorotaka tamin'ny taloha fa amizao fotoanany zao da milamina izy zao da tena fijaliagna nahazonay taloha. Ny lavonlefina fa tsy niova fo no itenenana ireo mpanao asa ratsy teo aloha ho ny colonel Fanny Valson ho ny mihary Ralayavy no tezaina miaraka amin'ny vahoaka ary nomena andraikitra izy ireo fa tsy nahelikilika. Jam teny foana tsy miova fo fa milavonlefina. Natao amin'ny lavonlefina dia mbola poursuivable afaka terina amin'ny tribunal rehefa misy mitory
fa tsy hoe mijanona fotsiny am'izao fotsiny hoe nanao hadalana izy de afaka safosafonanao fa tsy ataony eny zany tsy zany fa misy am'ireo olona reo nefa ny lavolefana olona ao ny gadra perindao no lefa dia naterina any amin'ny prison dikan'izay zany izay olona azo hevera fa tsisy nitory nefa heverina fiarahamonina fa anisany mafimafy loha tamin'ny fotoanandrony ny participer tamin'ny fotoanandro tamin'ny asa ratsy no nangoniko dia ireny no tezana natao an'ilay principe hoe réinsertion par inclusion zany hoe miara-miaina aminy aho mahalala fijaliana aho miaraka manao kilalaka aminy aho satria manao izay approche participative zay zany afahako mitondra an'ilay olona any amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy nataoko hoe miovà fotsiny aloha de misy distance be lasa misy exclusion mbola mitokatokana fa ny zana mihitsy tena rahamonina zany hoe na nanao na tsy nanao de ampidiry anatin'ny système ao hitaizana miaraka amin'ny vahoaka satria raha vao ilikilika izy de mbola misy ségrégation kely ao de mba na amin'ny fitenenana dahandro taloha zany efa tsy tokony tenenina tsony fa maika manelikilika anazy ka mety hampiverina azy any amin'ny toerana am'izay toetra ratsy zay reny olona reny nefa tsy najanona fotsiny am'izao fa nomena responsabilité zany hoe ity ianao tokony andraikitra an'ity ity ianao zany hoe mena andraikitra izy reny efa mora isaky ny périodique zany na isaky maraina na isaky hariva dia zay zany isaky tanàna manodidina ny 3 ka hatramin'ny 7 mahery eo isan'andro ireo olona manantona ny urgence ato amin'ny CAS Tanambatoliara raha ny tarimarika azo nanomboka ny volana febroary 2024 mandraky ity androany akoatrin'ireo olona maratra no ny loza ra-pifamoivoizana na ratra vokatry ny ady na fanafiana dia betsaka ihany koa ireo olona marary tampoka no tonga manantona ny urgence malon'ireo rehetra ireo anefa dia misy ny fandaminana asa sy fandraisana ato amin'ny urgence arakaraka ny toe-java-misy miseho isan'andro hoe tsy maintsy raisina tanana daholo zay tonga eo na urgence na tsy urgence satria tsy voatery hoe ny aretina tsy mahalala an'izay hoe fotoana fiasan'ny médecin sa fotoana manao ahoana fa rehefa marary dia ny vatany dia mandeha amin'ny urgence fa ny maha hoe urgence akay triage dia tsy maintsy mandalo aty izy dia miantondray zany miteny hoe ny aretina lalao aty ohatran'izao dia makary dia fa ny problème zany ny olona zany mety tsy hain'ilay olona tsy menatsiny izy amin'ilay manavaka ilay urgence satria tsy maintsy mipetraka foana zay hoe ity priorité raha ohatra ka zay moa filazana anao anazy hoe priorité fa ny anay urgence dia agnatin'ny urgence raha mbola mizarazara hoe urgence extrême sa urgence absolue dia miankina amin'izay koa ilay izy dia izany azavaina amin'ilay olona hoe mbola misy ohatran'izao ry hitanareo nandany teo fa nareo mba voavoaray ohatran'izao fa tsika mihitsy zany indraindray sy dia manaiky an'izay fa hoe agnainy taloha na dia efa misy hoe olona tsy mahasary tena finjaina malaky igny dia indraindray saitsika tsy mety amin'izay fa hoe agnainy taloha fa io moa zany tsy hoe ny rehetrarehetra fa misy parmi ny olona manao an'izay dia izay tsy mitovy tsy tokony anao dokotera tena ireo olona mahatsiaro fa tsy salama mba mila manatona mpitsabo na toeram-pitsabona akaiky azy indrindra mba hisoroana ny mety ho fitombony aretina ny hafatra zany dia hoe manatona hôpitaly ihany rehefa marary na iza amin'ny hôpitaly akaiky ianao fa tsy voatery hoe tia Tanambao na any amin'ny klinika fa vonjaina io dia rehefa tonga any amin'ny hôpitaly ianao tsy maintsy voaray an-tanana ianao matoa ianao zany miandry kely dia misy urgence ao zay na hoe nisy fifampiresanareo sy ilay mpandray anareo fa tsy misy manosy botanana zany lay zany azy hôpitaly na klinika privé na fanjakana ny any an-tanana antsika manaraka indray dia hoe mba rehefa mba mampita hafatra ny mpitsabo na iza dia tokony mifampiaintsika fa ndraindray koa tsika tsy mety hiain'ny zavatra resahan'ny mpitsabo dia lasa mandika vilana ny zavatra resahana mahavelo mpanantenana ny voka-pahaizana raha ity amin'ny anjerimanontolo ny Toliara amin'ny fahaizana mikaroka mbola manano sarotra nefa ny oenty-manana amin'ny fiomanana amin'ny fanatanterahana ny voan'izy ireo ary ny fikarakarana ny boky sy ny oenty-manana hiajehan'izany fanadinana izany namoaka mpianatra 10 amin'ny naoty ambony 18/20 ireto navoaka ny université ENS Toliara ireto enina ny parcours sciences de l'éducation raha toa ka efatra koa ny parcours philosophie ny azo ambara aloha dia fisaorana n'Andriamanitra satria soamantsara tsy arakaraka ny eritreretana azy fa Andriamanitra mahalala zavatra isaorana azy manokana ary isaorana an'ireo tompona andraikitra ireo membre des jurys fa totosa hatramin'ny farany vita moa ny alam-piofanana tato nandritra ny 5 taona dia tonga amin'izao andro androany izao nanao an'izay soutenance capen
certificat d'aptitude pédagogie de l'école normale. Navoaka nandroany zao misy 10 nanao soutenance nandroany, enina parcours sciences de l'éducation, efatra parcours philosophie. Ny noty aloha dia mahafinaritra ary isaoranandreo. Zahay mpianatra koa moa miezaka mba tsy hanala baraka le parcours narana sy ireo le zay niankadré dia nahazo note maximale 18 avy. Ny fanomanana indray aloha tsy mora ny manao zavatra. Ny fanomanana dia tena nandalovana fotoana sarotra na amin'ny lafiny eo amin'ny fanamboarana boky, ny fanomanana arabola fa rehefa mba vonona moa dia vita ihany iny. Mirary soa ho an'ny mpianatra rehetra indrindra fa ny promotion zay M2 miaraka aminay amin'izao mba atody havita soamantsara, mba atody an'ity taom-pianarana aty koa dia mahasamby havita soutenance ty kapaina daholo. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny diocèse ny Thomas ny Lacroix ny ZMZ Mada andia ny faraika amby folo sy ny icône ny Masiny Marie ny sabotsy 12 aogositra lasa teo. ZMZ Mada na fionambe ny ireo tanora katolika andia ny faraika amby folo izay atao eto Thomasiny ny 12 hatramin'ny 1 aogositra ny taona 12 sy 2000 raha toka ny taona 4 sy 2000 nonandraisan'ny diocèse ny Thomasina izany voalohany sy farany. Tao amin'ny lalam-pirenena faharoa teo Antsaramasina no tsenany ireo kristianina katolika ny Lacroix ny ZMZ sy ny icône ny Masiny Marie ny sabotsy lasa teo. Nisy ny karnaval ny tetezan'ny tapitrano ny Thomasina ary ny farana tao amin'ny katedraly ny Saint Joseph Ampasimazava. Nisy ny sorona masina sy fampitana ny Lacroix teo amin'ny mpandray ny andia ny faraika amby folo sy ny teo aloha. Efa tonga ao fianarantsoa ao anatin'ny faritra Matsiatra ambony. Ny farany herinandro lasa teo ireo délégation solontenany Drenantsinanana hiatrika ny fifananana ara-panatanjahantena an-tsekoly izay manomboka androany 20 aogositra hatramin'ny 14 aogositra ho avy izao. Raha niala teto Tomasa ny alakamisy 14 aogositra lasa teo ireo délégation. Misa 70 ireo délégation solontenany Drenantsinanana ka mpianatra hiatrika ny fifaninanana ny 30 amin'izy ireo ary mpanabe sy tompondraikitra ny ambiny. Tonga nanome tsodrano sy vatsin-dalana ho azy ireo teo ampiangana tao amin'ny EPP Belle Rose ny gouvernoura ny faritra Antsiranana solon-toerana sy ireo mpiara-miasa aminy no izy ireo solon-tena ny faritra Antsinanana hiatrika ny fifaninanana. Tonga eto zay amin'ny faritra Antsinanana sy ny avy ao amin'ny vice-présidence ny Assemblée nationale agnatin'ny faritan'ny Thomasina. Agnome tsodrano ny reto mahery fotsika reto ny atletantsika izay hiatrika ny sport scolaire national agny Fianaratsoa. Dia hiainga zao ny délégation hiazon'ny Fianaratsoa dia nome tsodrano zareo mba aleo lasana ny agnarana arovanjareo satria hiaro ny voninahitry ny faritra Antsinanana izy ireo. Dia tonga ihany koa nanolotra tsodrano anjareo avy tamin'ny ramatoa filolevitry ny anteny mera-pirenena misahana ny faritany Thomasina dia tonga aketo zay nagnatitra vatsy ho an'ireo atletantsika reo, nagnatitra vary, nagnatitra tsaramaso ary nanolotra ihany koa vola ho vatsinjareo agny. Dia ny faritra Antsinanana koa nanolotra solika hoentina mandeha Fianaratsoa satria fantatsika fa dia lavidavitra zany lalana andehananjareo zegny ka mpisolo tegna ny faritra Antsinanana zareo kagny dia toagnatsika amin'izay azo atao. Miatsara sy miakatra ny traikefina ireo ankizy sy ny tanora mangaly ny taranja lomano eto Thomasina ankehitriny. Ranambara ny filohan'ny ligy ahafahan'izy ireo hiatrika ny fifananana nasionaly maromaro dia ampitomboana ny isan'izy ireo ahazo ny lisansa.
Tena nanome vokatsoa ty compétition ty satria maromaro ny ankizy no navaky MP. Zay moa zany zavatra mbola ho valideny miaraka amin'ny fédération fa tsara ny performance ny ankizy. Ny ankabetsahany tena nampitombo ny performance ny hena lasa ny tsara avokoa. Ny navaky MP moa navaky MP araka izay teneniko zay. Dia raha ny ligue manokana be da be ny programme ny ligue makasika ny lomano eto faritra Atsinanana ary ny compétition zany hoezahana ho ampitomboana ny isan'ny compétition ato anatin'ny faritra mba ahafahan'ireo ankizy manana licence izay mangetahentany andeha hanao compétition isolo tena Madagasikara ho ampitomboana ny isan'izy ireo mba ampiena an'ilay trakin'izareo rehefa manao compétition. Nanana licence teo aloha dia teo amin'ny 70 teo ny ankizy nanana licence tamin'ny nanao championnat de Madagascar farany teo ilay taty amintsika tamin'ny avril teo. Dia raha ny objectif zany efa tokony hiakatra any amin'ny 100 zany amin'ity année saison 2025-2026 ty. Ny totosaina teto amin'ny dobo filomanosany CJST ny Thomas nandritra ny roa andro. Ny zoma 14 sy ny sabotsy 12 aogositra lasa teo. Ny fifananana lomano ny raisan'ny klioba maromaro avy eto Tomasina sy avy amin'ny ligue paritra hafa. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faraika am'roapolo taona nisian'ny klioba ny CJST eto Tomasina. Dia ho fanamarinana izany dia nisokafanay tamina compétition le izy le grand défi izay 9e édition zany amin'ity taona ity. Ny mpandray anjara dia misy avy eto toerana sy avy amin'ny ligue eran'ny Madagasikara eo amin'ny mizato mahery eo zany no namaly ny antsonay dia nisy ny fifananana teo amin'ny orinasa maromaro teto Tomasina koa. Ny club anandray anjara eo amin'ny anaky 5 eo zany club anamaly ny antso. Ny tanjona aloha tratra satria tonga ny natsona tonga ny andro koa tsara tratra aloha ny tanjona hatreto. Misy araiky amin'ny 360 amin'izao ireo voafonja eto amin'ny fonja Benito Laniaro. Ahitana zaza tsy ampy taona, voafonja vehivavy ary voafonja lehilahy ato amin'ny fonja Benito Laniaro. Anisany endrika iray fanajana an'izao ny voafonja ny fanomezana azy ireo sakafo sy tohana ara-tsosialy. Manampy fanantanterahana izany eny anivon'ireo fonja manerana ny Madagasikara ny fisiany tetika sa fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Ankoatra ny fahafahana mamokatra sakafo fanampiny an'ireo voafonja, ahafahana manofa n'ireo voafonja amin'ny sehatry ny fambolena ity tetikasa iray ity. Ahoana fomba hanatsarana ny tontolon'ny fonja satria rehefa tsara ny fiainanareo ato anatin'ny fonja dia mba tsara koa ny fiainan'ireo olona reo. Zay tsy afaka anao mitsy antoraka anaovana bro tsara tarery zareo fa jereo dolo ny bro ny sanafa amin'ny nareo ny atsapahanareo zany ireo olona reo tsy masika akory fa mba tianko nareo iovafoa mba tianko nareo anara-dalàna. Manamafy ny fanohanana ireo voafonja hiatrika ny fiverenana eny amin'ny fiarahamonina ny fisiany titoana ity raha ny fanazavana. Efa misy ireo paikady fanarenana ireo voafonja amin'izany saingy anamby bebe kokoa amin'ny sehatra ny velon-tenan'ireo voafonja izany amin'ny fahafahana misehatra amin'ny fambolena. Dia mitondra an'izay ataoko amin'ny teny atika hoe mahakama sakafo fanampy-sakafo izay ankoatrany ato ho fanatsarana ny sakasakafo izay ary fanajana ihany koa zoma olombelona dia tsy haina isisotra tompoko. Tafiditra anatin'ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana ho fitsinjovana maha-olona sy ho fanohanana ny asa ny rafi-pitantanana ny fonja ny tohana tahaka izao raha ny fanazavana trantsy. Manana otrikairena maro amin'ny sehatry ny fizantany ny faritra Nosy, anisan'ireo faritra be mpitsidika ary efa mahasarika ny mpizantany avy any ivelany na ireo malagasy ny faritra Nosy amin'izao. Mila jerena nefa ireo tolotra mampiavaka ny faritra ahafahana mifanina amin'ny faritra hafa eo amin'ny lafiny fizantany, miainga amin'ny fifampiresahana maro lafy amin'ireo mpisehatra amin'ny fizantany ho amaritana ireo toetra mampiavaka ny faritra Nosy ireo. Tanjony mba haniroboroboana ny destination aty atsimo zany mitovy amin'ny faritra hafa na manerana an'izao tontolo izao satria araka ny voalaza teo dia manana tombony tanteraka ny faritra Nosy satria ao ny zone humide, ao ny zone semi-aride dia
ao koa ny culture maro satria misy district telo izay mandrafitra an'ity faritra ity ka noho izay harena goavana izay dia hasemony zao tontolo izao ary hisitomana an'izao tontolo izao mba ho tonga hitsidika ny faritra Anosy. Zava-dehibe ny fahafahana mifampiresaka amin'ireo mpisehatra samihafa amin'ny fizahantany ato anatin'ny faritra Anosy, mila petraka mantsy ny ahafahana mandresy lahatra ny rehetra hitsidika ny faritra mandavan-taonina voakasika ity fametrahana ny mampiavaka ny faritra Anosy ity avokoa ireo distrika telo mandrafitra ny faritra dia ny distrika Antaolagnaro, ny distrika ny Betroka ary ny distrika Amboasary. Fort-Dauphin dia hitasika fa manany maha-izy anazy resaka tourisme ary manany produit maro be azo varotra ka sarotra amintsika isy positionné amin'ny raha raiky fa hitako teneny zany hoe isika Anosy ity zany mila mahita any tipo identité destination ty mila raha mienglobe zavatra maromaro satria tena maro dia maro misy ny site azo exploitena eto ary arakaraky ny saison ny misy amintsika dia afaka mifindra na mandeha magnasimo na mizanona eto amin'ny région Fort-Dauphin. Donc zany Fort-Dauphin zany agnatin'ny taona ray dia azo atao mivisite anazy mandava-taona. Nisy ny atrikasa famolavolana ny mampiavaka manokana ny faritra Anosy eo amin'ny sehatry ny fizahantany tanterana ny herinandro lasa teo tanjona ny fanakalo hevitra sy ara-iasa amin'ny famaritana mazava ny maha-izy azy ny faritra Anosy mba ahafahana manandratra azy ho toerana fizahantany manintona sy mahasarika mpitsidika ka hitondra fampandrosoana maharitra raha ny fanazavana trany. Andraikitsy ny solombavam-bahoaka ny manao tatsa ny programan'asa amin'ireo vahoaka ny fidy azy ka isany nanatanteraka izany ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika ny Mananjary Dr Randriarson Maurice Lucien izay notanterana omaly alahady 17 Aogositra 2024 teo amin'ny kianja ny Vatovavy. Betsaka ny zava-bita ny fanjakana ho izy ka zo ny vahoaka ny mahafantatra izany ampahafantarina azy ireo ihany koa ny politika mpampandrosoa ny fitondram-panjakana raha ny nambarany. Maro volavolan-dalàna ho fampandrosoana ny Madagasikara misy amin'izy ireny mila fantatry vahoaka ary zay ny antony nanaovana an'ity tatitra ty teto amin'ny vahoaka teto tampon-tanàna ny Mananjary androany manolotra fisaorana be dia be ny vahoaka satria raha ny toetrandro ity dia rasy ohatra ny toetrandro cyclone nefa dia hipoka ny kianjany Vatovavy midika izany ny fankatoava ny vahoaka ny politika fampandrosoana eto Madagasikara ary zay moa nampitaina teo Mananjary zay tsy maintsy miova ty Mananjary ty tsy maintsy mandroso Madagasikara Mananjary tsy maintsy mivoatra zay ny tanjonasika mandritra ny 10 taona iasanay mandritra ny dia 10 taona ity. Misy commune telokolo ny ato amin'ny distrika ny Mananjary tsy maintsy ho gérena daholo hitondrana ny tapitra amin'ny politika fampandrosoana eto Madagasikara tsy maintsy gérena amin'ny fomba manokana daholo reny na ao amin'ny fampiasam-bola ny siady mety sy asahana ny commune ray amanty telopolo izy fa alefa tsikelikely eo na dia teo aza niara-tsy nitoetry ny andro dia tsy nataony vahoaka ny Mananjary sakana izany fa tonga vory maro ireo vahoaka ny ary ny tatitra nataony solombavam-bahoaka ka nisy moa ny mpanakanto kalaza sy ireo mpanakanto avy eto an-toerana nanafana ny sehatra. Ambony ny tany fitronan-daharana ho an'ireo ankizy vavy mianatra ao amin'ny CG Ankebesaloha aty amin'ny distrika ny Maritsara. Vahaolana noraisiny fitondram-panjakana anarenana zany ny fahatongavan'ny tetikasa Egara anisan'ny nahazo io tetikasa io io commune io ka tonga nampafantatra zany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Eto dia mankasitraka ny ministera ny fampianarana dia taritina mato ministra satria tonga aty ifotony ireo fanomezana zay aviagna amin'ny mpanjakana zay famporisihana ny zaza amin'ny fianarana ary misaotra ny gouvernemanta ihany koa ary mpamatsibola zay nanome il projet Egara zay hitatsika fa nazoazika famatsiam-bola tapitisa dolara indesy hanoanana ny ankizy vavy mianatra eny amin'ny collège. Zany famatsiam-bola zay hanoanana mpianatra vaiavy
fampatsiam-bola ve izy ireo ary misy fampatsiam-bola koa ho azony ray aman-dreniny anaovany zaza mpianatra zaza vaiavy efa tsy kely tsony ary tsy atao intsony ny zaza vaiavy miala andaharagna ampianara mianara famposiha ary atsika ray aman-dreny koa tsy miala amin'izany fanohanagna ny zanakasika izany. Ka nandritra ny fandalovan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara teto amin'ny commune Ankiambesaloha no nanolorany milina fanjairana ho an'ireo fikamanam-behivavy sy nanolorany ben'ny tanàna mpafita tao amin'ny commune ambanivohitra Ankiambesaloha ny zavatra nampanantenainy ireo mpianatra nahazo lauréat tamin'ny fanadinana BPC sy CP6M. Nisitraka ny tetikasa egara izay efa tsy ny Banque mondiale vola ny fampidefam-pianarana aty amin'ny district ny Manitsara anisany nahazo tombo amin'izany ny CG ao amin'ny commune ambanivohitra Tanandava ka tonga nampahafantatra ny fisian'io tetikasa io teto amin'ny fokontany Ambalavato ny mpitondra sy ny solombavambahoaka izay voafidy aty amin'ny district ny Manitsara. Nataony fitondram-panjakana vendondra raha ny fanatsarana ny fampianarana ny zanabahoaka. Natonga ny ministera ny fampianarana nahazo ny famatsiam-bola izay nahazo vola amin'ny Banque mondiale 700 tapitrisa dolara hoentiny agnampiagna ireo ankizivavy amin'ny kolejy mba ahafahan'izy ireo mianatra. Ho foagnatreo ny zazavavy miala an-tsekoly. Fokontany Ambalavato malaza amin'ny fisian'ny vokatra ronono ka teto no nampifantaran'ireo fokon'olona sy ny mpitondra ny fisiany io vokatra io. Izy ignisan'ny mpamokatra be ronono be indrindra mamatsy Manitsara. Tsara zany azy avy amintsika zay. Dia nisy vokatra zany azo avy aminazy tsara ampahafantarana antsika aketo. Nisy savono zany vita avy amin'ny ronono nivokariny akato Andriamatoa Monsieur le député. Ronono ny angana dia nivoatra izy nivoatra dia tonga zany lasa savono. Teto ihany koa nampafantarany solon-tenam-panjakana fa tanàna anankefatra anatin'ny commune Antanandava no nahazo fokontany vaovao no sady nametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna lefitra amin'ity commune ambanivohitra Antanandava ity. Fiarahana mombombavaka izay natao teto amin'ny toerana malalaka ny sekoly Firenantsoa Efitsikema ambony avaratra teto Ambodimangasoa no nentiny Apino anivon'ny fiangonana Batista Mandroso taty amin'ny district ny Manitsara namaranana ny zakabe paritra izay natao nandritra ny 7 andro. Hita tokoa ny tegna fiombona, ny fiarahana, ny fifangatiavana ary ny indrindra destin ny fanatanterantsika zany tampo sy tampitiavana no ny fitiavantsika ny Jesosy Kristy no natanterantsika jiaby zay zany. Amin'ny kabeny zany tanteraka ny mieritreretiny zany. Teo amin'ny fampianarana koa tegna tafampitany satria rehefa kristianina zany mivory tsy misaraka amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary tanteraka soamantsara ny programa izay mieritreretiny teo anivony fampianarana sy teo anivony fiambonana izay natanitsika. Fa ny rariagna dia regny fampianarana azontsika regny tsy hijanona aketo fogna fô moa tegna ho bangazintsika mody. Tonga any dia tegna ampiarintsika, ampiasaintsika amin'ny tegna tokony ampiasana azy zany. Kristianina marobe no namaly ny antso nandritra n'izao zakabe paritra zao avy amin'ny district Mirahavavy, Maroantsetra, Mananaravaratra, Befandrinavaratra ary Manitsara Papetrano. Fantatra fa ny fokontany Mevahalagna anatin'ny commune ambanivohitra Akalandy aty amin'ny district ny Manitsara no hampiatrano ity zakabe paritra ity amin'ny taona ho avy. Maro ireo paikady entina melomana sy hanatsarana ireny sehatra ny fizahantany eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Anisan'izany lalao fifaninana hazakazan-tsoavaly izay notanterahana teto amin'ny parka de l'Est Antsirabe ny faran'ny herinandro teo. Maro ireo mpandray anjara nandritra izao lalao izao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ireo hetsika ny tanàna marihana amin'ny festival RN7 ity lalao ity ary tanjona amin'izany ny hamerenana indray ny tontolo ny hazakazan-tsoavaly izay nampalaza ny tanàna Antsirabe hatramin'izay izay tsy nisy intsony tao anatin'ny taona maro. Karakara hita hoe tena lina zany le vahoaka eto Antsirabe ny hiverenana kosa soavaly. Zava-dehibe satria miezaka izay manomboka amin'izao miana tsara izay tolotra ara-pizahantany izay satria anisan'ny ataony
mampivoly ireo mpandray anjara ny fisian'ity hetsika ara-panatanjahantena ity izay manome sehatra malalaka indray ho an'ny tontolon'ny hazakaza-tsoavaly eto Antsirabe. Fantatritsika fa ny ety Antsirabe dia manandanja tokoa ny fisiany soavaly. Anisan'ny anton'ity hetsika ity moa zany fanehoana izay dia natonga iresy lahatra andray anjara amin'izy ity. Voalohany indrindra aloha anehoana hoe isika malagasy dia mbola manana traikefa amin'io lafin'io. Faharoa misy koa ny vehivavy taingo soavaly ary tsy izao irery fa mbola misy maro dia faly nandray anjara tamin'ity sy nahazo an'io laharana voalohany. Amin'izao fiverenana izao aloha zany tena tanjoko dia tena hoe ampahafantatra fa misy ny équitation eto Madagasikara. Ny eto Antsirabe manokana aloha zany hoe araka ny voalaza teo efa elaela ny tsy nisy ny hazakaza-tsoavaly nefa efa anisan'ny zavatra nampalaza tokoa ny Antsirabe izy io. Nahasarika olona maro ity lalao fifaninana hazakaza-tsoavaly izay notanterahana teto amin'ny parc de l'Est Antsirabe ity ary mbola maro ireo hetsika izay ho tanterahana aorian'izao raha ny fanazavana hatrany. Fahaty-antoka tanteraka no ianareo misehatra amin'ny fitaterana amin'ny zotra anatiny eto amin'ny faritra Avakinankaratra amin'izao fotoana izao. Anisan'ny voakasika izany ny zotra mampitohy Antsirabe isa-tany fotsy no ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito. Vitsy ireo mpandeha ampitahina tamin'ny taon-dasa na dia ao anatin'ny vanim-potoana famadihana mahabe ireo mpandeha aza. Vitsivitsy kokoa izany ny mpamadika raha oharina amin'ny tamin'ny herintaona. Dia ndray andro mety hoe raha be olona izao maly androany indray tsy dia misy fa izao raha mahita mangingina izao. Saran-dalana aloha hatramin'izao aloha tsisy fiovanana dia atao hoe ratsy ara ny lalana. Fa iny koa mbola azahoana lalana avy any amin'ny atete zay vao afaka mampakatra n'iny na mampita. Faty atoka ho an'ny mpampiasa fiara mihitsy aloha ilay lalana simba. Tonga avy any ny tômôbilina dia mitapaka resorony tsy tapaka ny ary simba ny ary lasa faty atoka be ao amin'ny mpampiasa tômôbilina ilay izy dia manantena ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ilay fanamboarana ny lalana. Fre zao 9 nefa ny lalana lavitra ihany iny eo 64 km. Raha ny tena izy raha tokony mba hoe 7 arivo any le fre fa nefa tsy zakan'le mpandeha ihany koa eto raha 9 mbola misy miady varotra 5 arivo. Maharitra ora roa amin'izao ny ampahandalana izay mampitohy Antsirabe isa-tany fotsy raha toa ka ora iray zany teo aloha raha nambaran'ireo mpamily. Manampitrotraka ihany koa ny fahasamban'ny fiara no fisihan'ireo lavaka maro amin'ny lalana. Manao antsoava araka izany ireo mpamily ny mahijerena vahaolana amin'izao zava-misy izao. Lalana ale adiny ray lasa ale adiny roa sasany. Tena potika ny tômôbilina fanamboarana manga fotsiny zany. Ny embouteillage kely madinidinika tongisa zalany lalana dia eo aloha taraiky eo tsy hita hoe adiny firy afaka fanamboarana an'ilay lalana angamba zao no tena vahaolana. Tsisy ankoatra izay mihitsy. Tsapan'ny tanora ny filana ny fitsarana miaramila satria maro ny ilaivana ny fahazahoana ny karatra maitso sy ny atao taratasy miaraka aminy eo amin'ny setra maro samihafa. Toy ny fandehanana hianatra ny velany any amin'ny firenen-kafa indrindra ihany koa ny fitadiavana azy ho ny prefet ny Fianaratsoa. Maro tanora tonga ny tsara miaramila araka ny hita amin'ny sary izao. Mandritra ny herinary ny fitsarana miaramila izay reto Fianaratsoa ary efa misy ihany koa ny lamina ny fanatanterahana any amin'ny distrika hafa manodidina raha ny fanazavana. Ny zava-dehibe dia hoe tsapan'ny tanora foana ny filana amin'izany fitsarana miaramila izany. Amin'ny distrika rehetra dia misy ny tokony andraikitra efa mandamina izao fitsarana miaramila izao. Raha ny zavatra hitantsika amin'ny andro voalohany dia tena amin'ny sokajin'ilay tanora zany fanindry tsara amin'ny sokajy napetraka ny fitondram-panjakana ny sokajin'ny tanora tonga. Ny ahafantarana zany zay fa hoe isa-taona dia samy mamonjy an'ilay sokajy taona misy azy daholo ny tsara miaramila. Ny manarak'izay moa efa fantatsika tsara fa be dia be mihitsy ny tanora mila ny fitsara miaramila ity eo ny maha-olom-pirenena fa ny taratasy ao aorianan'izay fitsarana miaramila izay dia aina misehatra maro ny fitadiavana asa ny fanoisana amin'ny fianarana ambaratonga ambony eny hatramin'ny fivoahana makany amin'ny firenena ivelany dia maro ny tanora misy an'izany. Dia ambaranay zany fa mizotra ny fitsarana miaramila
Nosokafana na sabotsy any amin'ny folo kosa lasa taony fitsarana miaramila 520 ny distriktiny Fianaratsoa izay notariny préfetny Fianaratsoa sy ireo tompon'andraikitra maro samihafa. Tamin'ny taona 2020 ny farany nisy ny fananara-panatanjahantena an-tsekoly teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Isaoriny fitondram-panjakana ny tompon'andraikitra fanamerina izany 10 taona teo aoriana izay tanterahany eto Fianaratsoa mitondra ny teny faneva hoe raigna fianarana ny soa. Tanterahany eto tampon-tanàna ny Fianaratsoa manomboka androany Alatsinainy 20 Aogositra ka mifary ny Alahady 20 Aogositra ny fananana raha ny fanazavana. Ny fampianarana tokoa mantsy dia tsy misaraka amin'ny fampiasam-batana na ny sport zany satria raha omentsika ny fahalalana akapobeany ny mpianatra dia taizaintsika koa izy ara-batana amin'ny fanaovana fanatanjahantena satria fanatanjahantena tokoa mantsy tsy fampiasam-batana fotsiny fa fampitana ireo soatoavina ny fair play ary ny firaisankina indrindra ny fifaninanana izay manome hatrany ny tsara indrindra amin'ny tsirairay. Zay mazava-dehibe amin'izao fifaninanana ara-panatanjahantena izao. Efa nandalo dingana isan-karazana izy ireo satria nisy fifanitsanana tena nivony Cisco nazahoana ny solitena isapatra dia ireto zany no nisongadina isapatra iona mandritra ny 3 andro izay irantsika eto. Koa dia manantena isika fa isy record montsana eto angambany. Ahita koa tsika atleta vaovao ary mety ahita koa tsika kilonga andrafitra an'ireny ekipa nasionale ireny satria ny fanatanjahantena dia reto no taniketsa ahafahantsika mahita nyreo sportif izay azontsika kolokoloina ho alebiazina entsika masolitena ny firenena. Nanao antsoa ny mpitsara ny lalao iray manontolo sy lombavam-bahoaka mba hitsara ny lalao madio ary hijery tsara ny sahala ataonan'ireo ankizy maray anjara. Pikazy mazao ny tao amin'izay efa voafeta fa tsy manaza an'izay asika dia mivao amin'ny fotonkevitra anaovana an'ity sport scolaire ity. Faharoa amareo mpisara ao ko mba ho mpisara menitra tsy andany satria raha sanatria misy zany dia maniny mba toesainy ny zanakitsika. Ny siskotiala mabony zany no sotegna ny oto matsiatra amin'ny football ilekoreto zany dia magnotro anazy zany manome courage anazy ary anay mino fa lasany oto matsiatra ny coupe ary dia hoakiala bafo. Ok zazy ok. Nosokafana androany tamin'ny fomba ofisialy izay narahana tia be manerana komina ambony fotry Fianaratsoa ny fanikafany lao ara-panatanjahantena an-tsekoly eny ministera ny fanabeazam-pirenena ity izay ahitana ny fahatra rehetra eto Madagasikara.